Miarabasika rehetra indray ny tenako amin'ity an'ity aho atsika izay mpanaraka ny KOLO TV moa zany na dia somary kentsiketsiná izany feo dia faly foana manolotra anareo ny fandaharana KOLOTS'ART amin'izao aliny alarobia izao ka dia araka ny efa fantatra moa zany dia kanto vaovao foana natolotra anao atao anatin'ny fandaharana ho amin'ity an'ity ary dia resaka momba an'ireny makety ireny indray tsika ireny maketina fiara moa zany ireny fiara kely ireny indray no jerentsika sao kafisitsika mandritry ny 4 minitra be izao ka dia ary ho fantaritsika avy hatrany hoe iza indray ny mpanakanto manamboatra an'izay fiara kely izay ndao avy hatrany. Tsy taitra tsy maika nefa tsy tara. Izato lehilahy izato indray no mpanakantsika amin'ity an'ity ato anatin'ny fandaharana KOLOTS'ART. Za moa zany dia misy solona ianarako e ary za dia efa ela no nanao an'ity zavatra momba ny ara automobile kely ity zany izany hoe ny makety voiture zany ary efa ela dia ela satria nanaovako an'io zao efa teo amin'ny 12 taona nanaovako an'io ary efa maro ihany aloha ny olona efa mafantatra zany ho antsika izay tsy mafantatra moa zany dia eo amin'ny rosy bobaba ny tena misy ny karazarazany amin'ny échantillon zany izay tia hafantatrako bebe koa fa ny modely tomobile kely zany ny fanamboarana io zany efa misy ihany mahafantatra. Solo moa dia niainga tamin'ny tsy misy zany ny tena marina tena io moa zany tsy hoe ny tena koa dia efa zavatra lehibe fa ny avany ambony zany no ny tena hoe ny karakaran-tena mahatonga ny tena ho tonga amin'izao toerana izao. Betsaka ny modeliko ho an'ny olona izay mila ny asako zany manana modely maro ahako zao zavatra hitan'ny masontsika zao zany mbola échantillon zao hitantsika zao fa raha ny tena zavatra ataoko tena be dia be misy karazany maro ary ny zavatra sarotra indrindra foana zany ny ataon'ny solo fa tsy manao zavatra mora izy. Za aloha tia tomobile kely za aloha tia tomobile na ankehitriny ary tia tomobile zay tia moto tomobile zavatra taloloha be reny zany tiako misy reny mahafinaritra manao anazy dia zay no mahatonga ana nifatoka tamin'ny artiste momba ny tomobile kely sy ny avion sy ny karazany. Tsy masakana ny solo koa nefa ny hoe amorona endrika fiara lehibe mihitsy raha misy vonona ny arasa aminy afatra eto aloha dia hifoforana hatrany ny manatsara izay efa misy. Dimy folo taona eo zany nanaovana an'ity zary ty efa teo amin'ny 10 taona dia efa nanomboka nanao tomobile kely nefa nitaritarika an'ireny tanao makan'ireny saboatina sardine reny tamin'izany dia lavahana dia sina kodiarana dia taritalitina izy avy eo mampomera menao ny lisy fa zay misy lisika zay no nanomboana ny lisy.
Raha ny makety dia efa ela tokoa no nisiny efa hatramin'ny fahagola mihitsy moa zany nisy andreny ohatra ny sambo egyptiana makety le mbola kely io ny tiako lazaina le sambo kely reny izay hita tany amin'ny fasana moa zany. Raha amin'izao fotoana izao kosa nefa na ny solo manokana dia reny fiara efa tranainy reny fiara taloha reny zany reny tena ankafiziny. Raha tsy ny ohatra hoe mpandinika tokoa ary ohatra hoe mpandalina zany na hoe ireo mpitahiry vakoka manokana tsy mahalala firy makasika andreny hoe fiara tena tranainy reny. Ezahany solo songadina ao anatin'ny asa tanana nefa izay ezahindray hoe averina sy ampahafantarina amin'ny olona rehetra izay hoe ohatrohatran'izao fiara taloha. Andao ary nge ho jerentsika avy hatrany izay sanganasan'izay miaraka amin'ny zanam-pandarana manaraka ny arak'asa. Anboatsika ny arak'asa ary ampahafantarina ny vahintsika izay tompony mihitsy ny atao hoe makety. Ny makety zany dia karazana zavatra lehibe ankeleziny fa izy tsy mitovy amin'ilay fanaovana zavatra eny an-tsena izy fa zavatra tena famoronana tsara zany nisy atao misy hatsarany satria karazan-javatra haingo-trano dia zavatra atao izay ny atao hoe makety fa tsy hoe fa meny mety azo atao toy kilalao ihany koa izy satria mafy sady manara-penitra moa tsy mandidy ihany koa raha lalaovin'ika izy. Sana makety aloha mahafinaritra satria zavatra mamorona zavatra zany mahafinaritra ary izy koa mba ahitana ny fivelomana tsara izy moa ahafahana mampiasa saina tsara zany satria ny zavatra sarotra zany no tadiavina foana fa tsy hanamoramora zavatra akory ary koa hoe mitady ny zavatra taloha be indrindra hoe zavatra taloha be no tadiavina dia iny no atao sy ankelezina zany. Raha samy fiara kosa nefa dia aleo ny taloha anisan'ny tena mbola ankafizany an'izany ny pitsopitsony ny endriny moa vitsim-pahalala ireo ka tanjona iray ihany koa ny ampahafantatra azy amin'ny olona rehetra. Boky aloha tena fampiasako boky fa raha ohatra misy an'ilay zavatra efa vita reny zany zany tsy dia tia loatra mijery ilay zavatra vita efa vita bazary eny fa na mahafinaritra ho ana ilay mamorona zany izay no tena mahatonga anao tian'ilay izy ilay mifamoronana mihitsy dia aleoko mihitsy za mihitsy ny karakaran'izy hatramin'ny farany. Dingana voalohany aloha iny zany miainga amin'ny matière première aloha izany hoe izy zany raha ohatra hoe sarotra zao ilay tomobile dia tsy maintsy mitady vy somary antonontonony ianao fa raha moramora tomobile dia mba vy rehetra dia misy fa izay vy misy rehetra zany mety fa ny fenongaina voalohany aloha tsy maintsy mandravany matériel ohatra manodana ny boîte ianao aloha ohatra zao ty zao misy boîte ray zany raha anangana ny tomobile ianao tsy maintsy miainga amin'izao na lisy fa tsy dia zavatra sarotra miainga amin'ny zavatra ohatra hoe boîte nisy clé na boîte n'alcool ty zao boîte n'alcool miainga amin'ny dabana dily coco ohatra zany to zao boîte na dabana dily coco tony. Fa ny asa aloha mahafinaritra tena mahafinaritra ilay manao anazy satria fa sady mamorona ianao no mampiasa saina moa zany sady kilalao zany tomobile kely zany kilalao zany dia izay no mampamahafinaritra anazy. Ty zavatra ataoko ty zao Renault Alpine ty zany Renault Alpine zany tomobile frantsay taloha zany mpanao course taloha zany tsara zany hoe hojerentsika eo any izy raha veo fa hompisehako anareo any le Renault Alpine zay Alpine berlinette fetim-boana ohatr'izao fetim-boana ty zao ty ataoko ty zao tafon'le Renault Alpine ty afaka jerena afaka ataontsika ny fanombohana anazy ty zao le rilany ty le fasy ilany ty nanaovako pneu zao ino ty izy kapa reny kapa scooby-doo reny zany le amidy any ampaviona fanaovana kiraro reny nanaovako ny pneu dia ny fitaratra moa tavangina Coca-Cola lany reny Fanta tony zao mpisehoko anao mihitsy ohatran'izao zany le naovana an'le fitaratra tomy plastika amin'ny fitaratra plastika naovana anazy ny fitaovana ampiasaina aloha tsy dia fitaovana sarotra fitaovana tsy tsotsotra ohatrany hoe hety-my zao rehetra zao ny hety dia misy hety lehibe any moa zany ny trano dia pince
dia point de tracé tony point de tracé tony dia fera sauté dia fatapera. Miankina amin'ny asarotany kosa ny faharetan'ny fanamboarana azy satria tsy mora tsy arakaraky ny hoe akelin'izay izy ity fa tena mila fiangaliana fatratra. Za efa fanao isan'andro zany dia fantatra hoe ny tomobile disevoatra dia efa fantatra hoe na tsy mijery an'ilay modely intsony ary ianao na tsy mijery ilay tomobile intsony ary ianao dia efa fantatra hoe ohatr'izao no anatin'io, ohatr'izao ny moteran'io, ohatr'izao ny amortisseur ny suspension-n'io, ny seza, ny tableau de bord, zany hoe kojakoja zany efa misy ny fantatra. Toy disevô, traction avant, any le tomobile frantsay ireny zany tena fantatra ny ankabetsany. Efa na tsy mijery zavatra hoe mijery an'izy intsony ary tonga dia efa fantatra ilay izy. Nandritra izay nanaovana ny asa izay dia efa betsaka tokoa ireo fiarakely efa vita, efa maherin'ny zato akory aza fa raha ny tiany mandraka ankehitriny aloha dia ny manao an'ilay karazany mihitsy izany hoe famoronana isan-karazany izay no tena hoe mahasarotra ny asa. Mbola tao anatin'ny fandaharana kolotsara mihitsy misy anao amin'izao fotoana izao niaraka tamin'ny solontsika mbola miaraka amin'ny solo moa zany ao anatin'izay fanamboarana ireny fiarakely ireny. Raha ny tena ankafiziny tokoa raha ohatra hoe miresaka izay fiarakely izay dia ireo fiara traction avant moa zany anisan'izany Citroën, ny Lamborghini, ny Jeep, Mercedes, ny Volkswagen illustre sy ny ohatrohatran'izay ho hitantsika eo ihany zany ao anatin'ny zanam-pandaharana farany ao tsara ankafian'izay rehetrarehetra izay tsika. Fa zao misy tantarany avokoa ny azy ireny fiarakely izay amboariny ireny dia tahaka ity 3 chevaux ity donc eo arahana avy hatrany hoe tontony ahoana ny tantaran'izay. Popi, 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 popi. Eny da ohatra resresana monsieur Solo mahakasika an'ity tomobile anankiray ity satria atao potiny tsara mihitsy tsika izao dia ity ny safidina mba ho resresahana kely. 3 chevaux. 3 chevaux ity 3 chevaux malagasy fa tsy 3 chevaux vahiny akory na anona fa 3 chevaux. Izany hoe ity 3 chevaux ity zany zao no ahitantsika karazan-javatra ao zao ny vata misy ny pataloha, ny palitao, misy bisikileta ato, misy armoire ato, misy seza ato, misy atso ny seza fisakafoanana alao ataontsika manao zao mademoiselle mba ho hitan'le ana tanao hitan'ny mpijery tsara ohatr'izao zao ty zao lisy to zao tanao tony zao misy seza tony ny antony seza atso misy hatramin'ny kapô zao ato zay le rehefa ny hatramin'ny fatapera taraiky atao aoriana ato zao ny fatapera dia io zany miampy arak'izay ihany zay moa zany nizakan'le 3 chevaux tsy afaka forcena le izy. Inona no tena hoe antony tonga nananao an'ity hoe zao mihitsy nanaovana le izy aingam-panataky ny ahoana. Ny antony hoe nanaovana mahatonga an'izay zany izy ity zany hoe afaka atao kilalao le tomobile kely nefa afaka misy tantarany ihany koa izy. Ity zao tantarana olona nifindra trano izy ity. Za tsy resaka hoe olona niady vaty le izy aloha mahatsikaiky raha izay no resahantsika fa mba ataontsika hoe mba tantaran'olona nifindra trano zany izy ity. Ao daholo na ny armoirany zany hoe ao ny piton d'huile hatramin'ny borety fanariana fako zao nanano da atombatombatika ato izy. Ny bisikileta moa zany dia tsy maintsy ravaina satria tsy voatery any ity zao ny cadre n'ity dia ity ny pneu n'ity. Azo lasaina tsara mihitsy hoe hitantara hatreto le kolontsaina malagasy satria raha ohatra hoe vahiny zao tsy hanao ohatr'izao mihitsy raha hifindra trano fa efa anatina le camion be reny ohatr'izany fa tena zany hoe azo lasaina zany hoe ny eny amin'ny fiarahamonina eny ihany koa no avadika ho lasa asa avadika ho lasa kanto toy izao. Eny ny tomobile antsika malagasy zany dia tomobile ampiasaina foana fa tsy mba tomobile hoe plaisir zany fa presque ampiasaina daholodaholo zany ny tomobile malagasy ary mahatonga malagasy misafidy an'le 4L sy ny 2 chevaux dia mba sahatra azo ampiasaina ampidiram-bola zany izy. Izay indrindra ny ohatran'ny fanontaniana manatsafa ihany anaty satria efa hitako sady le izy fa tiako ny hainao mihitsy no hamaly azy mba ho hitan'ny mpijery antsika rehetrarehetra hoe inona tena mampiavaka anao amin'ny resaka fanaovana maketina tomobile ohatr'izao maketina fiara ohatr'izao. Ny tena mampiavaka anahy aloha le famboronana izany iny zany tiako misy tantara ny zavatra anankiray fa tsy hoe io dia 3 chevaux dia mipetaka amin'ny 3 chevaux anazy fa misy tantarany izy ohatra hoe tomobile amin'ny tapô raha mety afaka atao hoe tomobile amin'ny tapô izy zany hoe accidenté ohatra tomobile afaka mitona vary 1000 kg afaka mitona kitay afaka mitona hazo ohatr'izay fa tsy voatery tomobile kely foana izy dia izay ny ahitantsika anazy.
Ie voaray zay raha ohatra hoe mijery an'ity zao dia hoe 2 chevaux araka atao hoe 3 chevaux araka le lazainao teo hoe efa somary efa nanana ihany ny antsika sady plaisir ny antsika amin'ny fotoamanentana ny antsika ny ohatrohatran'izay nefa vitanao tahaka ity le izy ie vitanao tahaka ity le izy dia nefa ny tiako lazaina hoe ity nefa n'izao azoko an-tsaina ny vidiny lafo vidy le izy fa maninona ary le izy lafo vidy ohatran'izay nefa tomobila tsy vaovao be akory nefa sady tsy tomobila lehibe ihany koa fa tomobila kely ny antony mahalafo anazy aloha dia ilay izy aloha unika ilay izy io zao dia atao amin'ireo chevaux aby any ianao mahita an'io fa tsy ahitan'io any amin'ny partie toerana hafa ianao izay malafo anazy izany hoe ny malafo anazy ny tena malafo anazy aloha dia izao tsy le zavatra hita maso zany no vidintsika eto fa le famoronana mihitsy zany no tena lafo le saina ny eritreritana azy namorona amin'izy ie mazava zay mahakasika an'ity ary izy ity dia tena misy ny rehetrarehetra mihitsy ao tahaka ny hitantsika efa teny aloha tany misy ny rehetrarehetra mihitsy pneu de secours vaky pneu zao izy dia vao ny pneu de secours hatramin'ny pneu de secours ato vaky pneu ie pneu de secours eny ara marana antsika an'ity zanam-pandaharan'ity ary dia inona ny mba afatrao inona ny teny kely ampitainao ho an'ny kanto malagasy ho an'ny famoronana malagasy ny amin'ny famoronana aloha dia samy mahereza amin'ny famoronana malagasy namako fa ny famoronana zany rehefa tena hoe ngalianao sy karakarainao tsara sy hoe io zany ny fotoranao dia tena mavelona izy ary tena hoe tian'ny olona zany ny kanto gasy indrindra moa zany amin'izao tsika fotoana zao amin'izao fotoana manaraka zao tena tian'ny olona le zavatra malagasy satria le zavatra malagasy tena hita hoe tena talenta izy talenta zany hoe tena talenta men'Andriamanitra izy zany dia raha iny no asoavinao sy karakarainao dia afaka mavelona antsika tsara izy eny ary misaotra anao araka nambarako teo dia hiaraka ho isika amaranana ny fandaharana hiaraka akafy an'ireo sanganasan'ny solo izay mpanakanto ny vahintsika tamin'ity aonity mahafinaritra dia mahafinaritra tokoa izy reto na ny endrika zany na ny fomba nanamboarana azy indrindra moa fa tokana ihany tsy miverina indroa dia ndenge eo arahantsika avy hatrany izay amara-panana antsika ny fandaharana amin'ity an'ity Manetroka be, itety arabe, tsy homana fraika nefa destin. Why, oh. Nitatatanderie, nitesevondandrie, mikanda pikin lapatana tiskwa. Why, oh. For me, Simbakeng. Depuis ni tente ni système de maïta de capé why oh patukinya kuwe atane matasuwe timisi asirati timandu patanti why oh ta bicara la kitsa intazano Manai kisi ngakakarano Tahana vavi naito Nyaki tumbuta mantanano Reba iniza nitazana Mipo potatuka Hamini tesevorandri
ny mafery ny tesevorany nagotra kazajany antokany any panjakany arabe fa tena totike ny tesevorany kalatsaty query Tazano, Timanaki Kitty, Nakarano, Tana, Fabizaito, Yaki to Mutamatano, Rebainiz and Tazana, Nipo, Tatuka, Haminito Sevorandi. Reny asa tanana mahafinaritra dia mahafinaritra reny ihany koa no entiko indray maranana ny fandaharana tamin'ity anio ity dia makasitraka betsaka anareo nijery an'izany hatramin'ny farany raha toa ka artiste ianao raha toa ka mpanakanto ianao manana zavatra hifampizarana aminay ihany koa dia aza adinoina ny miantso amin'ny laharana izay misoratra eo ambany io ny 34 07 888 26 dia misaotra ny ekipa teknika ihany koa nanatotosa ny fandaharana misaotra ny Rose Baobaba izay fikambanana nisy ny mpanakantsika tamin'ity anio ity dia amin'ny herinandro iray fotoana amin'ny heriny anio moa izany amin'ny valora sasany hatrany eto amin'ny KOLO TV raha toa ka tsy naharaka ny trano voalohany ianao dia misy ny famerenana ny zoma amin'ny 4 ora sasany ariva zay fa dia mamay mandra-peo na mandrafita fa antsika rehetrarehetra samy tsara tompoko.